Ny fiara-miasa androany zany nataon'ny SECAM sy ny Homeo Pharma izay samy orinasa manana ny toerany eto amin'ny sehatra ny fandrarana malagasy, samy orinasa gasy reo. Heverika fa zava-dehibe ny fifanantonan'ireo orinasa roa reo satria efa andeha ataontsika modely sahady ampisehoana hoe ny gasy rehefa vonona miara mifanatona sy miaraka miasa dia afaka manao zavatra tsara ary zavatra manavao, mba tsy tenenako an'ilay teny frantsay hoe innovation zany. Ka modely ray tena hiaseho zay ao anatin'ilay fandrarana zay ataonay ireo dia misy ny andao ataontsika ny teniko teo hoe entrepreneuriat social. Izay zavatra zay dia midika fa tsy maintsy tsinjovina mandrakariva zany ny eo amin'ny resaka amin'ny ankilany ny resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny izay miopana ao any amin'ny be sy ny maro sy ny tantsaha, ary ny andaniny dia ary amin'ny fampivoarana an'ireo orinasa anankiroa satria raha marisarisa koa ilay orinasa anankiroa dia tsy afaka hitohy lavitrezaka ny asa izay atao. Ka ireo sehatra anankiroa reo zany tsy maintsy tsinjovina mandrakariva. Ny fomba fisehon'ny fiara-miasa zany amin'izao fotoana izao, ny Homeo Pharma manao ny andeha ataontsika hoe encadrement an'ireo tantsaha izay miasa ao amin'ny sehatra asa momban'ny mialatsiny amin'ny teny vahiny plante médicinale sy aromatique zany dia zareo no manao ny encadrement an'ireo, mampianatra an'ireo, manamafy ny teknika tokony atao, mijery ny vokatra tokony ambolena, dia rehefa vokatra ireo zavatra ambolen'ny tantsaha ireo dia ny Homeo Pharma ihany koa no mividy azy ary mamadika an'ilay vokatra rehefa aveo ho lasa avy hatrany produit fini, hoy ny teny vahiny, ho ampiasaina eto toerana sy ahondrana ny velany. Raha izay zany no ataon'ny Homeo Pharma dia ny olana hita dia hoe ny hoety miasa no tsy ampy amin'ireo le tantsaha-pamboly. Inona le hoety miasa? Dia ny resaka famatsim-bolo zany. Ka noho izany zany ny fanekam-piara-miasa dia misy faminona hoe Homeo Pharma manao ny encadrement sy ny fanohanana ny satsokajiny ary koa manome ny tsena, fa SECAM dia mitondra ny famatsim-bola amin'ny alalan'ny fampitrosana, fanaovana an'izay le hoe fampisamboram-bola sy ny fanaovana tahira ary ny fampianarana zany atao hoe éducation financière. Izany ho an'ireo tantsaha ireo dia amin'izay fotoana izay feno ny singa tadavina amin'ny fampandrosoana ny asan'ireo tantsaha ireo amin'ny lafiny anankiray, fa indrindra koa fampiroboroboana izany resaka filière na plante médicinale sy plante aromatique zany eto Madagasikara. Izay ny sehatra asa anankiray. Ny faharoa ao anatin'izao fanekam-piara-miasa zao dia momba n'ilay lazainay hoe tranombarotra H na magasin H. Izy io zany dia karazana tranombarotra manokana, ny tanjona dia ahafahana manao famoronan'asa ho an'ny tanora eny ambanivohitra amin'ny alalan'ny fametrahana ireny tranombarotra ireny eny amin'ny sehatra eny ambanivohitra ireny, hanao ny fanomezana ho an'ny tantsaha ireo vokatry ny Homeo Pharma. Ka amin'ny alalan'ny izay tranombarotra asa izay dia ny SECAM ihany koa ny hitondra ny famatsim-bola ahafahan'ireo mpamoronasa mametraka ireo tranombarotra ireo amin'ny voalohany sy manitatra azy rehefa mandeha tsara eny an-dalana eny ry zareo. Zay zany no lafim-piara-miasa anankiroa goavana amin'ny teniko teo. Ny anankiray zany dia financement ny chaîne de valeur agricole, dia ny faharoa zany dia famoronan'asa vaovao amin'ny alalan'ny fametrahana ireny tranombarotra asa ireny.